Formé en 2001, Ambunjan a sorti cet album avec environ 70 chansons, mais aussi de nombreux singles. Des chansons intergénérationnelles qui font que le groupe se démarque à chaque fois par ses concerts grandioses et retentissants. Ses performances sont presque inégalables, avec un public qui répond toujours présent à chaque rendez-vous. Mais ses membres avouent avoir connu aussi des débuts discrets comme d'autres artistes. Karakara fety zay dia nitenenina vatra billet kely taratasy kely midiko anaty internet any lehibe any voalohany tany dia paranakiray mihitsy satria le mpanao gazety nanatrika tao no namoaka an'le izy dia nahafahanay hoe noho nandondona tany amina tranom-pamokatra sy ohatr'izany dia nisy nafantatra le zavatra natao zany dia anisany nandrosona ohatr'izany kely be da be le izy dia zay. Ary tena spécial anazy moa raha ohatra fantatra daholo le public sotra ihany ny zavatra anankiray moa anisany nalavarika an'le izy tamin'ny farany io misaotra dia ady miteny zany anatina mozika dia mandeha dia isaorany tsara ihitsy Kix, Unti, Beranto, Vlan et Ranto, qu'on ne présente plus, ont grandi ensemble dans les quartiers d'Ambunjan et d'Ampanjan. Le groupe s'appelle d'ailleurs Ambunjan, en l'honneur du quartier où les membres de cette bande de copains ont grandi. Mais l'idée de former un groupe leur est venue par un simple hasard. Dia izy namanay namanay koa namanay nisy namana niraisana dia lasa mpinamana be dia lasa dia zay dia natonga an'le tarika angamba no teneniko hoe fitondran'Andriamanitra satria tia mitendritendry fotsiny aloha zay tamin'izany sisy ny eritreritra ihany no tarika fa tia mitendritendry dia miara-mitendry dia miara-mihirahira rehefa mianatra manamboatra bately-borsa zavatra ohatr'izany dia kakazo dia miara-mitendry zay sy Kix miara-mitendry dia amin'ny tamboho teo amin'ny mialy teo am-bofy ny alohan'izany aloha ngambany hoe niarany lalao mbola kely tany amina resaka hoe kalesa mihitsy kalesa pansirol dia ndre mandeha ao an-trano varavarankely eo henoko tsy napoziko mihitsy le izy fa nirany tomorrow in Europe moa zany Kix eo ambany lavarangana tao zaho an-trano eo be izy zany misy zany dia jery gala mihitsy nefa miaraka isan'andro teo moa zany fa mbola mbanibany kely teo zay tamin'izany da teo moa zany hoe efa niteliteny ambonitra am'izay tao nazy zay dia amin'le anarana le Ambondrana zany nanao choix entre Ampandrana sy Ambondrana dia le Ambondrana kokoa nahafe an'le hoe tarika zany satria misy an'le fototeny hoe Vondrana Ambondrana na Mpivondrana taokoatsika ny tena nitendry taony ampiorina le nanaovana an'le mozika Avec son style de musique particulier, du pop-rock tantôt romantique, tantôt nostalgique, l'on se demande souvent de quel groupe s'inspire le quintet. La bande avoue qu'il s'agit de l'influence de l'entourage qui leur a fait baigner très tôt dans un certain style de musique. Izy angamba aloha tsy nisafidy tsy nisafidy satria le mozika ireny no nitaiza tamin'ny mbola kely nitaizany ray aman-dreny ohatra hoe nenay zao ohatra tatanay nampianatra ny anao zany hoe Beatles le izy raha tsy nikajiana hoe roaka be ny anarale izy fanforonina zany zay zavatra tendrena zay zavatra nenony zay tonga dia teneniko angamba hoe influence ray aman-dreny zay le izy mozika nitaiza tao an-tanàna tao dia tonga dia zay fotsiny le heno dia voaray fotoana ny ray aman-dreninao mihaino Beatles ny ray aman-dreninao dia iny foana ny haino sofinao dia lasa iny 22 ans de carrière musicale, des activités qui vont au-delà de la musique désormais, car des produits dérivés ont vu le jour. Le groupe a sa propre marque de parfums, de t-shirts et de casquettes. Si le groupe a duré depuis 20 ans, c'est grâce à son public. Ce public a su transmettre cette affection pour le groupe à sa postérité, car les premiers fans, des ados et des jeunes des années 2000 viennent aujourd'hui avec leurs enfants et leurs familles au concert de la bande à Beranto. En guise de remerciement,
Elle concocte un spectacle gratuit à Analakely pour réunir tout ce monde. Anao maimpoana ofizorana izany hoe fankasitrahana ireo mpankafy hatramin'izay misy ny efa teo foana misy ny voaingana misy nakafy fa tsy mbola mba nahita live no ny antony maro samihafa. Le spectacle est dénommé Arabé en l'honneur de cet endroit où enfants y se distraiaient. Ambondrona, Ambodifilao, Soarano, Analakely. Tous les bénéfices générés par la vente des t-shirts et des casquettes Arabé, produits dérivés de ce spectacle, ainsi qu'une partie des retombées des streamings audio seront dédiés à leur projet de distribution de kits scolaires.